Tompoko lahy sy tompoko vavy dia ankafaliana indray no hitsidihana ny tokantranontsika amin'ity aliny fa 7 janoary 2024 ity. Miarabantsika isa tokantrano manaraka ny fandarana Resaho Aloha eto amin'ny télévision MBS. Fantatsika loatra fa akamaminareo ny fandarana ary fantatray fa aharitra hatramin'ny farany nareo amin'ity alina ity dia kopakopatanana atolotra antsika any ampitan-dranomasina, kopakopatanana no atolotra ny faritra 20 Fonosandrenjato no manolotra ny fandarana Guy Maxime Ralaiseno ary ao ihany koa ireo teknisiana izay mampita amintsika ny sary sy ny feo amin'izao alina izao. Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Tandindomindoza ny demokrasia eto Madagasikara satria dia miamafana ny raharaha politika amin'izao tsika amin'ny teny izao. Roa taona ny nitantana ny filohan'ny République Andry Rajoelina dia hitantsika fa miseho lany ny fanehoan-kevitra ara-politika, miseho lany ny tranga maro samihafa eny anivon'ny fikambanana na eny anivon'ny syndicat maro lafy amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika. Iresaka kely momba ny demokrasia tsika andranjato androany fa mialohan'izany dia ovakiko amintsika isa tokantrano ny lalampanorenana amin'ny andininy voalohany mahakasika ny firenentsika zany. Amin'ny andininy voalohany lalampanorenantsika izay fantatritsika hoe nandalo référendum tamin'ny 2010 dia ny andininy voalohany mivaky toy izao: firenena iray ny vahoaka malagasy ka mivondrona ho fanjakana masimandidy, tokana républicaine ary tsy mifangaro ny fitondram-panjakana sy ny finoana. République Madagasikara no anarana entiny io fanjakana io. Ny demokrasia sy ny fehi-kevitra momba ny fanjakana tandalana no fototra iorenan'ny république. Eo amin'ny faritry ny taniny no maha-masimandidy azy. Tsy misy mihitsy mahazo manohitohina ny maha iray tsy anombinana ny tanin'ny république. Tsy azo amidy na takalo ny tanim-pirenena, ny fomba sy fiapetra fivarotana sy fampanofana ho an'ny vahiny dia voafaritry ny lalàna. Toy izao ny vakiny amin'ny teny frantsay: le peuple malagasy constitue une nation organisée en état souverain, unitaire, républicain et laïque. Cet état porte le nom de République de Madagascar. La démocratie et le principe de l'état de droit constituent le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites de son territoire. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République. Le territoire national est inaliénable. Les modalités et les conditions relatives à la vente de terrain et au bail amphithéotique au profit des étrangers sont déterminées par la loi. Zay ny andininy voalohany ao amin'ny lalampandrenana no jezato fa stomboko anatin'io andininy io dia lay faharoa ny hoe la démocratie et le principe de l'état de droit constituent le fondement de la République. Zany hoe ny demokrasia sy ny fehi-kevitra momba ny fanjakana tandalana no fototra iorenan'ny république. Zay ve raha resahana Madagasikara aty amin'ny taona 2024 tsika izao mafapana ny raha politika, miamenjana ny fifandonana ara-politika eo anivon'ny mpitondra sy ny mpanohitra ankehitriny. Inona ny azontsika resahana satria dia matsapa ny rehetra ny amin'ny hoe misy ny fanehoan-kevitra avy amin'ny fanjakana izay toa miamenjana ny kofe andrenjato. Arak'io andininy fahatelo, alinéa fahatelo amin'ny lalam-panorenana mikasika indrindra ny principe fondamentaux zany dia fantatritsika fa zava-dehibe zany. Zany hoe ray fitondran'ity Madagasikara ity zany dia mijoro ny filohan'ny république anaja izay demokrasia izay satria ny filohan'ny république no garant
miantoka ny fandehanany raharaha araka ny tokony ho izy eto Madagasikara. De alaim-panahy zany ny tena mijery amin'izao fotoana zao satria araka ny voalazanao teo dia mafana ny raharaha. Raha ny tena marina tokony tsy hafana satria tsy misy tokony hidiran'ny fanjakana amin'ny fomba isan-kanana ny fanoherana tsy hiteny satria tsy demokrasia zany. Ny atao hoe demokrasia tsy olona anankiray mivazavaza fotsiny hoe dia miteny hoe tsy maintsy ity no atao. Rehefa miteny hoe tsy maintsy gouverneur no ilazako azy na dia hoe chef de région aza no voalaza ny lalam-panorenana dia fahadosoana zany. Rehefa fantatra fa ny fampandehanana ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny dia misy lalàna miantoka azy ny voalazan'ny lalam-panorenana mikasika ny teti-bolam-panjakana dia tsy manany raharaha amin'izany ny fanjakana tarihana Andriamatoandry Nirina Rajoelina amintsika miteny zao satria ao anatin'ny ora roa monja no andaniana ny lalàna ny fitantanam-bola taona 2022 dia fantatritsika fa izay ny tena fanetry be ny demokrasia. Raha alakobika tsiko tare zany no andraisana ny olona rehetra tsy mitovy hevitra eto Madagasikara dia tsy handroso mihitsy ny firenena satria manjary lasa mampianadratsy an'io mpitondra fanjakana io ny olona zanak'ambilony rehetra ary ny zanak'ambilony rehetra dia hitatsika fa ireo mirangorango ireo milaza fa mety zany président, milaza fa mpanohitra dia mitady seza. Voalohany indrindra aloha izay no atao hoe fifantamiasa-pahefana. Raha latsaka eo am-pelantanan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny fahefana dia aloatsorina fa ny mpanohitra ny taty an'izany ary ny fitatazana an'izany tsy anaovana zaty fa tsy maintsy aseho mason'ny vahoaka hoe mahay ve ny fanoherana eto Madagasikara sa tsy mahay. Dia efa milaza tsika zany hoe ity ny voalazan'ny lalam-panorenana misy lehibe ny fanoherana. Ny fanoherana araka ny voalazan'ny article 14 ao anaty lalam-panorenana dia izay nahazo vato be indrindra tao anatin'ny fifidianana farany mikasika ny filoham-pirenena no atao hoe lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara rehefa tsy mifanaraka ny fanoherana satria misy mpanohitra jaikojaiko'ny fitondrana koa amin'izao fotoana zao dia lasa mivady dela manoloana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Dia tsika tsy mahafantatra afa-tsy ny voalazan'ny lalam-panorenana araka ny zava-misy atao eto anivon'ny fiarahamonina politika malagasy dia Andriamatoa Marc-Ravalomanana manana zany. Manana an'izay 2,100,000 voix. Averintsika foana zany na dia dridra-ngilo ara satria tena misy minimikipy manoloana ny fampiarana izay zavatra tsy azo kosehana eo amin'ny tantaran'ny fiainan'ny firenena. Dia anjaran'ny mpanao politika fanoherana no manitatra any ambaindainy. Dia fantatritsika ny ezaka ataon'ny fanoherana atao anatin'izay 5 volana izay ny ezaka nampitovy volony endrika fanoherana nandeha niteten'ny vahoaka malagasy nidina nanantona ny vahoaka malagasy mikasika ny hoe inona ny tokony fampiresahana dia nisy solon-tena mpanjakana ao anatin'ny constitution zany ny solombavam-bahoaka izay tokony hanao tatitra mikasika ny fandehan-draharahan'ny firenena dia nanotrina nireny ny fanoherana ray manontolo. Ka raha izao no mahazo vahana ny fanoherana ny amin'ny fanazava-kevitra tany anivon'ny vahoaka dia fahatosoana tanteraka ny mpitondra fanjakana raha milaza fa manakorotana azy ny fanoherana amin'izao tsika miteny izao ary tena fahatoso-kevitra mazava sy ankitsirano mihitsy ny laza hoe hosakanana ny vahoaka manaraka ny fanoherana amin'ny faheniny volana février avy zao andeha hiaraka hitsangatsangana. Dia problema na demokrasia zany no misy eto Madagasikara satria tsy mahazaka demokrasia ilay mpitondra fanjakana mijoro amin'izao tsika miteny zao. Miresaka an'izay demokrasia izay tsika hoe ombenombeno ny
ny ataoko hoe ny analyzy ataon'ny olona ny tombana de ny hoe marefo ny démocratie eto Madagasikara amatonany marotsika miverimberina ny crise politika ary matetika mampiverina ny crise politika de ny fifidianana mifandray ny fifidianana sy ny démocratie fantatritsika hoe misy ny raha doublon endriky ny tsy fahatombanan'ny démocratie eto Madagasikara ve ny raha doublon amin'ny famakafakana ataotsika tena manakorotana ny démocratie mihitsy ny raha doublon satria ny démocratie de mazava fa misy ny fanaintanana atao amin'ny pombanao de rehefa atao ny latsabato tsy misy hoe bourrage de jure nanao ataonao satria zany mantsindrisy fenonao nge zany le vata fandatsaham-bato ndikana to hoe sakananao nge zany ny heridikan'ny olona rehetra tsy andeha ifidy sakananao ny zo fototra nanan'ny olona amin'ny alalan'le doublon de takonanao fotsiny ihany ny amin'ny alalan'ny fepetra rehetra zay apetraka ao amin'ny fangalaram-bato zany de am'izao vanim-potoana iainantsika zao everika fa tsy tokony isintsony zany efa tokony ho very tanteraka eo amin'ny fomba mampanao politika eto ambonin'ny tany zany hoe fangalaram-bato zany fa eto amintsika moa zany rehefa tena enona ny tatitra nataon'ny antenimerandolona teo aloha dia misy zany ny fangalaram-bato dia izany nangala-bato zany de zay zany zao mila afantarana izany nangala-bato dia tsy mety zany ireto lo olona voatendry reto ny apitan'io tatitra io andeha hoany amin'ny fitsarana mahefa mba hafahana mamotipototra ny kasika indrindra ny raha doublon teto Madagasikara ary ny raha doublon teto Madagasikara zany dia tokony hoain'ny mpanohatra manomboka zao no mikitika ny fianakaviam-be raisam-pirenena satria tafiditra tao anatin'ny fifanarahana tamin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena zany tamin'ny fampiarana ny feuille de route ny amin'ny hoe fiarovana ny safidim-bahoaka eto Madagasikara de ny safidim-bahoaka zany tsy voaharo mihitsy teto Madagasikara satria miraitsykombakomba amin'ilay olona be sandry andeha handrombaka n'le fahefana eto Madagasikara ny vaomiera manokana misahana fifidianana eto Madagasikara de ny tribunal politique eto Madagasikara zany ny ACC zany zay afaka mitsara n'zany raha zany zany dia miraitsykombakomba amin'ny fahefanam-panatanteraka zay lany amin'izao fotoana zao de eo zany no problemantsika eo amin'ny fomba fampiarana ny démocratie ka rehefa ohatr'izay ny fandehan'ny raha de zay no mahatonga ny fanoerana amintsika amin'ny teny zao miezaka mafy manazava ny saim-bahoaka mikasika indrindra ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny fiainan'ny firenena manomboka amin'ny rahana démocratie ahoana doublon io de mazava ny fihetsiky ny mpitondra fa tsy mamaly izy ary tsy vitany tsy mamaly izy fa ezahano totofana le enquête parlementaire ary rehefa fihetsika ohatr'izany no mitranga dia tsy misy olona afaka mandresy azy amin'izany ratsy ny vahoaka de ny article 5 eo anatin'ny constitution zany no milaza an'izany hoe la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir de zay no anaikantsika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao adikan'indray moa zany hoe manohatra manonga-panjakana tsika ny dikan'izany anaovana azafady article 5 ao anatin'ny constitution zany ka mahagaga no mahatonga ny fanjakana mieritreritra atsika ho mpanongana fanjakana amin'izany zay indrindra ny tiako iverinana lenjato amin'ny olay andininy 5 ao anatin'ny lalam-pandrenany hoe vahoaka maso mandidy misy ny raha doublon miara-miaikitsika fa tsy misy démocratie eto Madagasikara ka io vahoaka io ary zany amin'ny maso mandidy azy no miverina ny fanapahan-keviny
mahakasika nyity karaha doublon resantsika eto ty zay ny loolo Madagasikara ny président ny antenumeran-dolona vaovao moa zany de nametraka mazavany amin'ny hoe tsy lara-pahamehana ny anoizana an'izany enquête parlementaire zany tafapetraka nefa lizy teo nivo ny fitsarana mahefa eto amin'ny tany sy ny firenena zany iverenako le hoe vahoaka maso mandidy raha izy ary mandray fanapahan-kevitra rapitso demokrasia ve zany voalazan'ny eo andininy fahadimy ihany zany any amin'ny faraparany alinéa voalohany io fa tsy misy apahan'olona na olo tokana afaka misalotra izany atao hoe fiandrianam-pirenena zany zany hoe ny IRD zany zay constitutionnellement efa tsy mety satria ny président ny république de an'ny vahoaka malagasy ray manontolo nefa isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelona de verina fa mety ihany zany de lazain'ny ANCC fa mety zany dikan'izay indry zavatra zay de ny vahoaka malagasy zany no mangataka amin'ilay tompony kisarisary-pahefana ny amin'ny hoe avereno aminay ara ny pahefana farafaratsiny zany io fanjakana io manao référendum mikasika ny légitimité maritoerana sa tsy légitime io sa tsy légitime zay indrindra tsy misy apahambahoaka zany hoe ny IRD zany tsy afaka milaza mana fotsifotsy atsika hoe nareo dia tsy manam-pahefana eto amin'ity firenena ity source de tout pouvoir ny vahoaka zany hoe loharan'ny-pahefana ny vahoaka ndikany dia anjaran'ny vahoaka no mitaky anjarany mandray fanapahan-kevitra ary raha ohatra tsika ka mahazaka olona ray alina amin'ny fahaeniny volana febroary zao de mangataka tsika ny ampiarana ny fahalalam-pomba ara-démocratique eto Madagasikara zay tsy voajustifie fanjakany ity nametraka azy na andahan zany fa fifampitondrana ara-moraly teto Madagasikara zany hoe rehefa tafakatra ray alina ny vahoaka manohatra ny fanapahan-kevitra ny fanjakana dia izay no ampiarany mpitandro ny filaminana ilay antsona hoe baïonnette intelligente dikan'izany dia arangaranga mihitsy fa zoan'ny vahoaka no mitaky angamba tsy hoe miverina ny fanapahan-keviny fa mitaky ny fampiarana ny mangarahara mikasika ny raharaha doublon de rehefa ampiarana ny raharaha doublon de tokony miaika io fanjakana io zany farafaratsiny raha mbola misy ny consensus politique eto Madagasikara de tokony manaiky ry zareo hoe eny ara fa asina référendum légitimité zany no takina am'izay lafin'izay dia rehefa tsy mety zay dia anjaran'ny vahoaka no mitaky mazava mihitsy hoe eny ary fa tsy mendrika intsony an'lay fahefana nampindramina nareo de anjaran'ny vahoaka mandray fanapahan-kevitra am'izay zay no atao hoe révolution ary tsy voazao zany no nitranga raha Madagasikara fotsiny ary raha izao tontolo zao de izay no fomba filamatra nampivoatra ny démocratie lehibe rehetra teto ambonin'ny tany ny Amerikanina tratran'izany ny Frantsay indrindrindrindra zay akaiky atsika tratran'izany révolution zany ary miteraka an'io république frantsay nametraka hoe reo devise ny zay tena mampilendalenda zao rehetra zao ny atsika moa io vovana foana io devise io zany araka n'izay république amitsangana eo fa ny olona de mazava io devise apetraky ny république frantsay mifandimby rehetra io de everiko io fa tsy misy fahadsony zany tsy misy mihitsy ny lalàna manohatra an'izany satria ny lalàna iray rehefa tonga any anivon'ny révolution vahoaka dia eo ambanin'le révolution ny lalàna rehetra manomboka eo na iny miato na iny miroso makany amin'ny fanovana de mandrapatonga an'izay extra constitutionnel fietsika mécanisme efa nitranga zany teto Madagasikara maneran-tany ihany koa maneran-tany zany nitranga noho izany zany
tsy misy mahazo mifanendrikendrika mihitsy eto Madagasikara eto hoe de nareo te hampanonga-panjakana nareo zany tsy mampiatra ny fahefam-bahoaka ary tsy mampiatra tokony ho izy ary tsy mampiatra ny lalam-panorenana tsy mampiatra ny lalam-panorenana dikan'izay zany de misy sazy politika tokony ho azo an'ireo mpitondra reo fa nahoana moa reo mpitondra reo hoe be vola zany fa nga voavidy vola ny fiandrianan'ny firenena de verika fa tsy voavidy vola ny fiandrianan'ny firenena ary rehefa tsy voavidy vola tahaka an'izany ny fiandrianan'ny firenena dia masomandidy ny vahoaka de anjara ny vahoaka no manapaka amin'izany rehetrarehetra zany rehefa miteny ny vahoaka hoe zay zany no isy zay zany no isy raha ohatra moa io fanjakan'io mbola iziriziry amin'ny hevidisony de anazy zany fa isika zany de manazava araky ny fitsipika demokratika zay efa niainany rehetra tsy teto Madagasikara rehetra fa maneran-tany dia samy mitsakotsako itsika menakavy manoloana ny fahendrena tokony aseho manoloana ny fisotro ny raha-pirenena am'izao fotoana zao ny filohan'ny republika am'izao fotoana zao dia fon'izy mbola be ny tanàna Antananarivo ny 17 janvier 2009 no nametraka ny kianjan'ny demokrasia nitokana mihitsy raha izay no lazantsika azy nandraisana fanapahan-kevitra teo anivony mpanolontsaina municipaly tamin'ny fotoanandrony dia ny kianjana Ambojatofo raha jerentsika ny manerana n'izao tontolo zao dia misy ny place de la démocratie na ny Amerika na ny Frantsa any amin'ny toerana maro izy io moa raha malala dia tamin'ny fanjakana Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tsy nisy aloha ny famefena ny ben'ny tanàna zany tamin'ny io vanim-potoana io nanokana sy nanokatra an'ity kianjan'ny demokrasia ity tatiorina raha tsika malala ny tantara ny renjato nidy lay place de la démocratie miresaka demokrasia tsika eto fahalalan'ny olona ny hevitra fahalalan'ny olona mivondrona fahalalan'ny olona manao ny rahambahoaka amin'ny fomba amakiny azy aiza ho aiza ary tsika eto Madagasikara amin'izao zava-misy 120 zao manahoana momba ny kianjan'ny demokrasia Ambojatovo azo ampiasaina ve tsy azo ampiasaina ve ady hevitra satria zavatra ataoko hoe tantara efa nipetraka teto Madagasikara ary tazona raha goavana ny tahiry raha goavana 7 kianjo io 120 taona teorintsika mbola azo malagasy ampiasaina ve zany kianja ao amin'ny article 4 ny lalam-panorenana de milaza tahako zao le statut de l'opposition et des partis d'opposition reconnus par la présente constitution et leur donnant notamment un cadre institutionnel pour s'exprimer et déterminé par la loi zany hoe misy cadre institutionnel tokony apetraka ho an'ny opposition ary io président république am'izao fotoana io nametraka an'izany cadre institutionnel zany institution ange io Ambojatovo io raha ny tena marina zany raha tsy ame cadre légal any anivon'ny antenimera-pirenena ianao na any anivon'ny antenimera-ndolona de eo ange zany tokony cadre institutionnel ho an'ny opposition ary efa nitokana an'izany nao mafisina tamin'ny fametrahana ny statut an'Andriamatoa Zafy Albert eo amin'izany kianja zany nydikany tokony ho azo ampiasaina io ary tsy misy olona tokony afaka anelingelina ny fanoherana mihitsy amin'ny fidirana ampiasany io kianjan'ny demokrasia io de tsika moa zany amin'ny fomba hitantanany reto fanjakan'ny reto azy dia ohatrany hoe republika bananiry tsika satria tsy misy zavatra rahany io fanjakana io mihitsy amin'ny cadre institutionnel légal tsy misy arahany io fanjakana io mihitsy na ny voalaza ny lalam-panorenana amin'ny endrika fototra na ny voalaza ny lalàna amin'ny endrika fototra tsy misy arahany io fanjakana io fa de tsy misy mahateny an'io fanjakana io isika zany zao mahateny azy tsy mbola mahateny azy tsika
satria hoe za mafy nikapoko atsika raha no feo mandeha hoe misy fisamborana miaingany ampitahoranytsika hoe ny intimidation rehetra mety atao mifanelingelenana ny onjam-peo miara-manonja ny brouillage atao amin'ity télévision na MBS ty mandray anjara hatramin'ny Canal Plus manozongozona ny fahafahana miatrika izany satria tinga zany zao anisan'ny cadre institutionnel afahana mikororokana zany tsy fisian'ny démocratie eto Madagasikara zany de very koa fa tena fahatosoana be vava no ataon'ny mpitondra fanjakana amintsika amin'ny teny zao eo anatrehany atao hoe démocratie ary zany rehetra zany de hitan'ny olona eo ihany satria isika nge tsy hoe mandeha rery eo amin'ny lafin'ny démocratie misy ny fiainan'izao tontolo zao tsy maintsy ho klasina ao anatin'izany Madagasikara de mifeverako azy tokony ho afaka ny aneo zany ny fanoherana ary efa maneo an'izany ampahakingana ny fanoherana tsy manaratsy anizaniza ny fanoherana de milaza ny zavatra tsy mety mikororoka ny zavatra tsy mety amin'ny fomba fanehoany azy satria manentana vahoaka zany nge Maxime Ralesien tsy moramora zany ho ana opposition mahantra takan'izao opposition misy eto Madagasikara zao tsy misy fanohanana rabola avy amin'ny fanjakana ny satan'ny antoko-panohatra nge sy ny satam-fe ny antoko politika eto Madagasikara de misy ao anatin'izany hoe financement des partis fa maninona zany tsy miatra eto Madagasikara lalàna velona zany fa tsy misy didy fampiarana ny dikan'izay zany dia azo lazaina afaka milaza tenytsika fa tena manao ny fanoherana amintsika amin'ny teny zao ary tafita ny afatra amintsika amin'ny teny zao ny antony dia mangofotra ireo mpitondra fanjakana ireo manoloana ny fanahoan-kevitra ataon'ny fanoherana amin'ny ankapobeny amin'izao tsika milaza zao satria ny zavatra resantsika de efa manomboka mamaly izy amin'ny acte politika ny administration publique zao ny zavatra resantsika de efa iny izy lasa miazakasaka manatanteraka ny resantsika zany hoe miaino atsika izy zany fa zay fiainony atsika izay tsy midika hoe tsy very le légitimité satria ao anatin'le elanelan'ny fotoana afahana mitsara ny misy atao anatin'ny fiarahamonina efa lasa disondray le zavatra resahany raha zao anao vao andeha anamboatra ny kanja mitafy mahajanga de voalohany indrindra aloha vola vaizy io satria efa lany ny lalàna amin'ny fitantanam-bola efa mivoaka ny teti-bolam-panjakana efa promulgué de vola vaizy andray ara zany nanaovana an'io sa reny olona nijorojoro teo rehetra reny zany no mamoaka vola posy de azo ny atao ve ny mamoaka vola posy ohatran'izany anaovana fotodrafitrasa ho an'ny fanjakana inona ny fifanarahana ao anatin'izany de mbola anticonstitutionnel ndray zany le fanapaha-kevitra tokony nraisina fa ny azo azona teo de diso ndray zany le fanapaha-kevitra ny mpitondra tsy hoe isika no mila voatsiary zay tenen'ny fanjakana de tsy mety avokoa ataony any ampanohatra tsy mety izy araky ny fanazavana ataony renjata oatra zay satria raha anatanteraka an'izany ny fanjakana de tsy maintsy ao anatin'ny fepetra voalazany lalàna zany tokony nampidiriny ministry ny sport tany anatin'ny lalàna ny fitantanam-boly zany de iny lalàna ny fitantanam-boly iny nentina nandresy lahatra ny fanoherana de am'izay valy teny mazava ara-pomba demokratika sy ara-panjakana no zavatra natao satria mamaly ny fanoherana ianao fa am'izao fotoana zao tsy zany tsony io efa nainaina be ny vahoaka malagasy amikasika vidim-bary nainaina be 10 kilao isa-kerinandro no ataonao ary raha ny fahafantarana azy tsy Antananarivo sy ny manodidina ihany de efa lany reo vary rehetrrehetra zao de ahoana zany le olona manerana amin'ny Madagasikara diso ndray zany le programme an'le fanjakana de zao izy mbola mikiry biby ihany amin'ny hoe tena tsy maintsy hovitaina ny kanja mahamasina tsy maintsy atao ny
téléférika sy ny etsetretsetra de diso ihany ko zany programme zany fa nga zany mbola takin'ny zava-misy tsy atao am'izao vanim-potoana lahara-pamehana ve zany am'izao tsy lahara-pamehana zany a de mamaly ny vahoaka hoe tena fahoany ny fanapaha-kevitra raisy ny mpitondra fanjakana ary zay indrindra ndrenjato hoe maka miresaka miresaka momba ny demokrasia eto Madagasikara sy ny fivoarany zany tsika ny vahoaka koa nge ao anatin'le izy ndraindray tsy fantany zay fahefana ananany zay araky ny lalam-panorenana am'izao vanim-potoana zao miezaka tsika mandresy lahatra ny malagasy ny fanoerana hoe mananjo izy ary maso mandidy izy eo ny toerana misy ny mpanatanteraka ary fantatritsika hoe arangaranga ny mpanatanteraka isaky ny misy ny etsy-bahoaka de ny folo alin-dahy aiza ny toeran'ny folo alin-dahy manoloana an'izany satria eto zany tsika de miresaka lalam-panoerana sy miresaka ny fahefana ny vahoaka maso mandidy ahoana satria raha ny tantara dia nisy ihany ny ataontsika hoe hetsika ampitoniana teto amin'ny firenena misy koa ny hetsika anterisetra fa ny toetra ananany vahoaka malagasy hatramin'izao dia atao hoe vahoaka malagasy manana fandeferana vahoaka malagasy eo ihany ny tahotra manoloana n'izay fijoroana ny maha-olom-pirenena zay indrenjato inona ny mety hitranga raha toka tapa-kevitra ny vahoaka malagasy ahoana ny toeran'ny folo alin-dahy manoloana an'izany araka ny nambarantsika teo zany rehefa miezaka ny mpanohitra am'izao fotoana zao satria tena miezaka mafy tsika aty amin'ny fanoherana mba anana an'izany endriky ny fanoherana mahazaka vahoaka zany satria zay no atao hoe rapport de force ka rehefa makaty amintsika ny rapport de force de anjarantsika zany ny mandresy lahatra ny folo alin-dahy hoe rehefa opposition intelligente io a de miangavy anareo mpitandro amin'ny filaminana zay a mba hampiatra an'ilay baïonnette intelligente satria zay ihany a no fifampitondrana ara-moraly sy ny déontologie ny fanaovana politika teto Madagasikara hatramin'izay aloha tsy hisy raha mandrika intsony fa rehefa fantatrareo fa feno ny fepetra takin'ny fifandambiasam-pahefana eto Madagasikara dia mipetrahanareo amin'ny fitandrona ny service d'ordre ny tiako filaminana maintien de l'ordre public zay zany ny tokony anjaran'ny folo alin-dahy am'izay lafin'izay fa ny mpanao politika de tokony samy ahatsapa ny andraikiny marina fa mamy toeran'io marina fa amin'io président république amintsika amin'ny teny zao io zay oezany mpanohana azy mihitsy ny ametraka azy ho mpanjaka eto Madagasikara satria tsy azo toerina mihitsy a tena zay tenin'ny président république tsy maintsy tanterahana averitsika foana iny le hoe gouverneur chef de région iny diso ane zany monsieur le président diso ange zany monsieur Eric Rakotoarisoa fa nanamboambaranareo pitsopitsony tao anatin'ilay lalàna moa zany a de nadikadika anareo fahatany tao ny lalam-panorenana de lasa mety ilay fahadosony ny président république andalo tao anatin'ilay ordonnance koa tamin'ireny vanim-potoana ireny a de nekeny ny HCC ary fantaritsika fa na ny ordonnance rehetra no soniavin'ny président république raha ny loi organique ny voaka tam'izany nangalany ny fahefana manokana zany a dia fantaritsika fa voalaza ao a ny ordonnance rehetra raisin'ny président république de tsy maintsy ratifien'ny assemblée nationale fa misy ny tsy ratifien'ny assemblée nationale fa ekeny ny HCC de mety zany rehefa zay zany fomba tian'ny président république dia ny désir du président de la république devient un ordre zay indrindra satria le HCC zay gardien de la constitution no tsika fanoerana moa de naneo hevitra mazava makasika an'io androm-panjakana anankiray io a ny fafito ambin'ny folo ny volana septembre sy fahadimy amby roapolo ny volana septembre am'izao vanim-potoana zao a amin'ity taona ity moa zany tokony ho fin mandat eo HCC reo a toy zay koa ny CENI
dia tsy efa tokony roso arave zany amin'ny fanavaozana ny membre ny ACC sa andeha aloha vava anakaiky mihitsy ty fahadisoana goavana miverimberina fanitsakitsana lampandrenana miverimberina ataon'ny ACC ty ndrenjato miresaky tsika io ny mahakasika an'le ordonnance tokony ho ratifie miresaky tsika ny lehibe ny faritra zay fantatra hoe lehibe ny faritra sy ny mpanolotsai-paritra miasa ahoana zany ny asan'ireo am'izao tsika miteny zao satria misy vola affectenany aminy izy tsy manana conseiller régionaux zay olom-boafidy de ohatrany ahoana ny fomba fandaniana am'izao tsika miteny zao satria tsy mba misy fanazavana momba an'izany nge ndrenjady vonsoa raha atao hoe rafitra vonjo mainky moa filazandrareo azy zany ny gouvernorat zay tsy mety mihitsy zany hoe rafitra vonjo mainky zany collectivité territoriale décentralisée izy de ndikany zany a dia manao ny asa kobanandro fotsiny io zany tsy misy tsy tokony isy fotodrafitra tsy misy fampiasana vola mihitsy zany tokony ho laloviny io gouvernorat io satria ny rafitra voalazany lalam-panorenana dia misy exécutif any amin'ny région sy any amin'ny faritany de misy ny organe délibératif dia tsy misy zany le organe délibératif de iza zany manapaka ny vola olan'iny mandidy de homana zany ilay fanjakana any anivon'ny faritra amintsika miteny zao dikan'izany fandikana lalam-panorenana avy hatrany zany indrindra fa volam-bahoaka ny resahany tokony tsy misy volam-bahoaka tena mivoaka mihitsy zany any anivon'ny région raha tsy hoe fanatanterahana ny akobanandro farafaratsy mba nandalo ny androm-panjakana mpanao lalàna raha ohatra ka nisy amendement na ka tsy mety mihitsy zany satria ny rafitra décentralisé zany dia autonome voalaza ny lalam-panorenana zany tena autonome ny rafitra décentralisé ndikan'izany tsy nisy olona ny délibéré tsy ny assemblée nationale ny manao ny délibération tokony ho ataony ny région na ny province fa tsy maintsy ny province sy ny région ny manao an'izany fa ny avis de constitutionnalité zany hoe ny fangalana ny dikany araky ny constitution no ataony ny fanjakana ny tiako atongavana ndrenjato hoe les lois 2014 020 021 018 momba ny collectivité territoriale décentralisée ao anatin'ny faritra raha misy fanovana makasika ny loi organique io azon'ny front républicain atao ny mamerina lay loi any amin'ny antemerandolona na any amin'ny antemeram-pirenena ny chambre basse moa zany makasika raha misy fantsina tiany atao makasika ny mode de fonctionnement makasika ny zay le voalazantsika zay hoe ny autonomie financière sy ny autonomie compétence zay anana n'lay lehibe ny faritra fa tsy misy zay ka manjary lasa misy doublon mantsy satria lasa service de concentré indray zany ilay région sy ny province am'izay fotoana zay dia nefa misy an'le préfet de police misy ny sous-préfet misy ny etsetretsetra ndikany dia tsy misy tokony atao afa-tsy manaraka ny lalàna voafaritra ny lalam-panorenana zany no tokony arahantsika eto Madagasikara ny akoatr'izay zany dia efa fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ny endrim-pitantanana akoatran'izay zay le mauvaise gouvernance zay indrindra mantsy zay mauvaise gouvernance zay tena tiako idirana hoe na eo amin'ny lafiny lay fahefana na eo amin'ny lafiny lay fitantanana arapola de tena tsapa hoe ny CSI moa tamin'ny taona lasindra miresaka ny Covid-19 tsika gestion Covid-19 zany de tena mazava hoe 337 milliards 337 millions de dollars plus 165 millions de dollars regnetreny de hoe ny 500 de any ambatatena ny mpitondra de mandeha ho azy zandretra zany eto Madagasikara amresaka fitantanantsika ndrenjato hinona loatra no antony zany rehetra zany tsy fahaizana politika ave zany eo ihany ny tsy fahaiza mitantana fa tsy niomana no am'izany ve ny fitondrana sady manao tsinitsinina le vahoaka maso mandidy ny tsy maintsy lazaina zany amin'ny vahoaka malagasy teny hoe tsy
misy manotry ny président république io ary be ny mpanoro voana ny président république io mampijabaka ny président république io satria raha ny mode de gouvernance ny président république amintsika amin'ny teny zao raha misy fitranganjafatra eto Madagasikara migadro io président io satria efa mitsangana eo ny haute cour de justice marina fa eo ny maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena zay azy am'izao tsika amin'ny teny zao zay tsy anolotra n'zany requête zany ho any amin'ny hoe fanamelohana fanokafana ny fanadiadina ny président république fa ahina no avy ny président république io tena ajabaky ny olona tsy misy mihitsy ny torohevitra eninao manitsy ny président république andeha hiditra ao anatin'ity lalam-panorenana ity tsy misy na iray aza ny toromarika mamakafaky tsika tena mijery fotony mihitsy hoe inona marina raha moa zany ny zavatra misy eto Madagasikara, inona ny tena fandehany eto Madagasikara, fa tena mijabaka tanteraka amin'ny président de république. Disposition spéciale raisina any amin'ny loi de finance de tena miala ny anatin'ny atao hoe fienjanana ny fepetra raisina rehetra any anatin'ny fitantanam-bola de mampiasa an'ilay fienjanana orthodoxie financière fa tsy misy an'izany eo ministère roa no mitambatra de afaka mamoaka volam-panjakana amina milliard président république de afaka gérer fonds anankiray atao hoe fonds souverain zay amina milliard anarivo 640 anarivony tapitrisa milliard ariary ndikan'izay zany tsy misy intsony tokony fepetra afaka ifampiresahana eto Madagasikara fa de zay le république bananière tena raha mbola samy mikepoka zay azony zany amintsika miteny zao ary fantatrao Guy Maxime Ralaiseny fa ny fomba fiasan'ny gouvernement amintsika miteny zao de tena izay mihitsy samy manao zay andanina ny engagement ny budget io daholo ny ministre rehetrarehetra amintsika miteny zao atao daholo ty fatina séminaire rehetrarehetra ty atao ny déplacement à gauche à droite atao ny fanovana ny meuble ao anatin'ny any tafiditra am'izany moa fongible sy ny etseteraetsetra tena mahatsiravina ny fandanina ny volam-panjakana amintsika miteny zao raha maheno ny resaka any anivon'ny administration publique ianao de dikan'izay zany dia olaniny paisokady melohany itranganjafatra eto amin'ity Madagasikara ty tena laniny paisokady nefa zany tsy mandeha ny jirama, tsy mandeha ny électricité sy ny rano tsy mandeha ny hôpitalim-bahoaka tsy nanafatra vaccine tsika tsy lafo ny carburant eto Madagasikara tsy mandeha am'izay loany ny fanamboarana ny lalana na ny fikarakarana ny lalana ny fikojakojana ny lalana raha tsy mandeha eto Madagasikara satria tsy mahazava mihitsy ny fomba hitantanana ny fond d'entretien routier ny roplanina amin'ny alalan'ny air Madagasikara zany tsy fantatra tsony na ahoana ny fomba fandehany amintsika miteny zao ny ladoany zany de tena tsy grobaka tanteraka zany tsy fantatra na iza ny miditra na iza mivoaka ary ny doanina mihitsy no manamarika amin'ny vaovao avoakany fa efatra amby 20 ny famoahana volamena tsokisoko ohatran'io teto Madagasikara zany rehetrarehetra zany de tena mahavarina hoe tena mampifaraontsana zany Guy Maxime Ralaiseny satria ny vahoaka malagasy manoloana an'izany rehetrarehetra zany de lasa akalana tena akalana fotsiny ny vahoaka malagasy de maten'io de maten'io velonan'io de velonan'io tsy fantatra tsony zay zavatra mitranga eto Madagasikara eto amintsika miteny zao de izara no metsiny am'izany ny fanoherana aveo no metsiny ary raha tsy aveliteny ny fanjakana zany de tokony mamoaka lalàna zany io fanjakana io mamoaka décret prise en conseil des ministres hoe manomboka zao de tsy azo kianina intsony ny fanjakana malagasy
fa efa saika anandrana izy tamin'ilay hoe projet présidentiel dia tsy maintsy asinany atao hoe continuité de l'état fa ankiantsika teto moa zany dia niempotra moramora zareo am'izany lafin'izany hoe dia tsy azo kianina mihitsy tsy antidémocratique ave zany resaka zany inona fotsiny ilana n'io assemblée nationale io inona ny ilana ny intermédiaire-olona inona ny ilana ny consultation nationale raha ohatra ka misy crise politique eto Madagasikara zany ange fomba anankiray natao teto Madagasikara rehefa tsy tafavoaka ntsony ny fanjakana dia tsy maintsy nisy an'izany consultation politique zany nanarana nanao an'izany nge ny FFKM madame raiky amin'ny 770 hoe mbola nitoy zany tamin'ireny 2001-2002 reny fa am'izao tsika miteny zao zany dia samy mijery fotsiny ny olona rehetra zay le mijery fotsiny zay mihitsy ny tiako atongavana ndrenjato hoe ny syndicat ny inspecteur du travail tsika miteny zao ohatrany tsy misy miaino mihitsy zareo fa efa ho ray volana mahery zay etsika natao zay dia atreto tsy mbola nahitany amin'ny hoe misy fionan'ny ministre tompony andraikitra sy ireo zay maneoneviny zany manoloana ny tsy fanekeny tsy fandoavana ny andamin'ny teny moa ny tena anisany mampitaraina azy eo fa andraisako an'izay dia hoe zany nge zava-misy tsisy tsy mahay an'izany ny haut fonctionnaire ny fonctionnaire malagasy fa mangina ao anatin'ny ministère misy azy io dia mangina manampimbava raha izay ny lasana azy manao arivava siorona raha izay ny lasana azy tsy miteny zany le fahaloavana ara-pitantanany eto Madagasikara kanefa dia mangina ireo olona eo ny foto-kevitra américaine nge tena tsara indrindra amin'izany lafin'izany pour se faire entendre il faut frapper sur la table frapper très fort sur la table zay no antony mampiteny mpanohitra raha ohatra ka tsorina ny zavatra mitrangy ary raha ohatra ka mbola kilemlemitsika ary tsy mifanampy tsy mifanotrina zany no anasana ny inspecteur de travail zany no tonga aty amin'ny miara-manonjy iresaka hoe inona maro ny problème anareo io ty zao ny sehatra efa io zao ny sehatra efa malalaka ahafahana tena miteny maharary ary miteny maharary tsy hoe fahotana zany ny fomba fiteny malagasy hoe alahelo tsy zakany tompony tsy ambarahavana zakany tompony ihany raha manana problème nareo any amin'ny syndicat tongava aty amin'ny miara-manonja aty ny fomba firesahana an'izany raha manana problème nareo any amin'ny fampianarana any aty amin'ny miara-manonja ny fomba firesahana an'izany raha manana problème ny any amin'ireny mpianakaviana sy ny etsetratsetra amin'ny herisetra mahazo azy ny vehivavy malagasy zay maro dia maro ny tratran'izany herisetra zany aty ny filazana azy raha tratrany tsindry azo leninareo ao amin'ny knapso ry mpiasa malagasy rehetra nareo mamelona amin'ny firenena isika mamelona amin'ny firenena vitsy kely tsika fa mahavelona n'ity firenena ity ary miantoka an'io vola tsatsafin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao io tongava aty amin'ny miara-manonja aty nge ny fomba firesahana an'izany malalaka ny kianja ary eniny Madagasikara iray manontolo io raha tsy sakasakana ny fanjakana dia tongavinareo zany nge no ilanan'le fahasahina ara-politika ary efa sa zany ny mpanohitra amintsika miteny zao dia veriko fa fanararoatra zao vanim-potoana zao fanararoatra zao tsy misy mahamenatra zany tsy misy hoe anararoapatsika sanatria fa tena manararoatra ny vanim-potoana ahafahana tena ifoazany rehetra satria aiza no misy firenena androso raha ohatra ka ny base ny base motrice ny firenena zany dia 5 millions nge ny tena olona mampiodina ty Madagasikara ty maninona ny tsy ho atao lehibebe kokoa noho izany bebe velarana kokoa mba ho tonga hatrany amin'ny 10 millions na 15 millions raha tonga nge zany dia tsy mila ny banque mondiale sy ny FMI sy ny banque mondiale nge no miteny an'izany amin'ny solotena atao anaty gouvernement miteny an'izany zareo hoe nareo nge tsy mila n'izany voly zany hoe omena voly restructuration ny fampidiram-bola eto Madagasikara no ilana ataonareo dia vitsy zany resaka zany
fa tsisy manao an'izany ange fa ka milaha daholo zany ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara dia io efa misy zavatra hotsatsafo na koinina indray moa mivoaka malagasy raha teo a dia vatona tsindray azana vato lampy tsy miteny a dia angereza mivorona fotsiny eo zany ny voaka malagasy a dia ny ataony ihany ny ataony ny ataony ihany ny ataony a dia manaiky ireo matoa tsy miteny izy dia andao ataontsika ihany toizon'ity ao toizana n'ity io hoanindrareo fotsiny ny volam-panjakana ary raha ny resaka ataon'ny conseil supérieur de l'intégrité zany a amin'ny alalan'ny ramatoa Saondra Benarivo dia fantatsika fa mampirikoditra nge zany hoe 1 milliard point 2 no vola mivoaka eto Madagasikara tao anatin'ny fotoana teteza mity hoe ny vola fanampiana tao anatin'ny Covid dia lasa mpitondra fanjakana ny atsasany mampitahotra nge zany ary ny proposition de loi zay navoaka ny antenimera-pirenena momba ny réforme ny PAC zany a pôle anticorruption eto Madagasikara dia nilavin'ny CSI zany rehetrrehetra zany dia efa tokony manome sary ho an'ny vahoaka malagasy hoe fotoanany zao satria efa miara mihetsika daholo ny olona rehetra fotoanany zao ahafahana tena manao volongita amin'ny fandray tendro eo amin'ny fomba fanehoan-kevitra eto Madagasikara fanehoan-kevitra mantsy zany maharary ny vahoaka zany ary iny maharary ny vahoaka iny no hevitra ilaina ahafahana manajary an'ity Madagasikara ity fa raha ohatra tsika amin'izao endrika isehoan'ny hevitra eto Madagasikara zao dia ohatrany hoe milamina be zany ity Madagasikara ity dia tena mpanakorotana rendrenjato zany lazaina an-gazety zany lazainy namana mpanohitra teo aloha zany lazainy namana mpanohitra teo aloha hoe tena hoe mbola tsy fotoanany zao rovina indray tsy raharahany vahoaka malagasy ange na fotoanany na tsy fotoanany fa ny kibo zao ny nony marary izy zao ny marary zao ny olona ny mila famonjena zao ny mila mitsabo tena mila mampianajanaka zao ny tsy takany vary raika-poaka dia zao zany ny mila solution zany zavatra zany fa tsy mandrasa kely aloha le olona ohatra ny manao vaindraha latsy marary zany ny fomba fitantanana ny firenena eto Madagasikara ary tena problema be mihitsy ny zavatra atao averika indray mandeha zany tena zavatra miseho eto Madagasikara ty hoe ny rafozan'ny président ny république tompoko no mpikirakira ny gaz fandrehatra eto Madagasikara tena ena ny valeur taxe sur les valeurs ajoutées dia ny solombavambahoaka maronisa nanapaka no manapaka an'izany dia hitantsika moa ny solombavambahoaka manao hevitra amin'izao fotoana izao mandeha makany amin'izay hitsinenao zay hoe tsy fotoana fanakorontanana zao manelitsao ny fanoerana mitondra lainga dia zany vavahana amintsika zany ny zavamisy eto amin'ny firenetsika indrenjato teny kely mba tiako resahana amin'ny resaka mauvaise gouvernance tsika satria dia tena tsapa fa ambonin'ny volamena amin'izao tsika miteny zao ny tany eto Madagasikara ambonin'ny volamena ho ia satria ifandroitan'ny vahiny na eto Antananarivo na any amin'ny faritra maro ary tatoato dia rehefa maro reo tompon'andraikitra eo anivony fanjakana zany ny domaine sy ny topo no avy hatrany misy fitoriana dia tonga dia any amponja avy hatrany dia somary misitona ny sainy rehetra ty raharaha ty indrenjato hoe maro loatra ny vahiny manatany eto Madagasikara tsy any akory ny olana fa ny olana dia hoe ny raharaha fifandonana ara-tany eto amintsika amin'izao fotoana izao dia natany efa ny orenan'ny olona 30 taona azy toerana anankiray amokaran'ny olona 30 taona tapitapika eo misy tompony zay zany le endrika ilay fanjakana misy amin'izao fotoana izao indrenjato le fanjakana mantsy zany sady tsy manome torohevitra tsy mitantana araka ny tokony ho izy no tsy mahafantatra ny aretim-bahoaka zay nge ny tena probleme
ny fanjakana ny tokony hahafantatra ny fizaran-tany rehetra amin'ny alalan'ireo collectivité territoriale décentralisée na ny organe déconcentré rehetra eran'ny Madagasikara hoe izao ty tany ty, ary io tany io anie tsy hoe tany vaovao io fa tany efa teo ary ny fiarahamonina nge nanjaka tao anatin'io valanombony izy io kijananombony ty izy namboly sy ny etsetretsetra zany nge tafiditra ny anatiny atao hoe mise en valeur ary izy ny tokony afaka anatanteraka an'izany de zay le problème eto Madagasikara sady tsy mitondra vahaolana ny fanjakana tsy mahafantajavatra amin'ny fanjakana no tia vola amin'ny fanjakana de rehefa dinianao rehetrarehetra nge corruption zay manambola de mifanjakana zay manambola ary zay ihany koa fomba fiasan'le fanjakana ny fanjakana amin'izao fotoana zao zany raha tena jereko amin'ny saina tony io fomba fiasan'io de hoe miezaka no be vola io fanjakana io rehefa be vola io fanjakana io de mihevitra fa ho lasa amin'ny fotsiny ny deuxième mandat ary raha sanatry misy korotana politika eto de mifanaraka izy de tsy maharesy azy ihany zay adversaire-ny io satria indray base indray ny fahefana akositra rehetra zay ananany tafiditra be de be amin'izany ny vola de hitatsika fa simba le fiarahamonina malagasy ny fiarahamonina malagasy ane ka fiarahamonina tsy misy to azy tsy manam-paharoa eto ambonin'ny tany tainy ambony vadika tsisy maka zava-dehibe loatra zany zava-dehibe loatra zany ary io no lasa kitro malemin'ny malagasy mantsy io tsy miady amakaniny io mandefitra manoloana ny raharaha ary misy mihitsy ny olona manaraha roatra n'izay fandeferany vaoaka malagasy zay hoe tena mitahotra koa ambony nionony ahoana moa tsika nionona eto amin'ity tany ty démocratie ny resahana tsika mametraka ny olona ao amin'ny fahefana tsika no manao atsika ty ny vola rehetra mihodiny eto hatramin'izao zany 11 milliards d'ariary atsika zany vola zany fa tsy hoe any Rajoel zany na ny tsay Christian zany na ny député Maronis ao amin'ny assemblée zany tsy anareo zany atsika rehetra nareo natao hitantana an'io fotsiny de ndikan'izay anjaratsika no mifo amin'ny torimaso hoe aivetsika zany natory hatramin'izay de lasa ilay mpanompo ratsy tsika eto amin'ity fandehan-draharaha ty mpanompo ratsy tsy nampiasa ny taletany fa natory de manjary lasa very ny taletany men'Andriamanitra de samy mifo amin'ny torimaso nytsika menakavy tsy ka amla tsy raha ohatra ny sotoavina ny tiana ampiarina hitantanana ny fiainan'ny firenena de ampiarina zany tainombo mivadika tsisy maka raha ohatra ka ny fihavanana be tena mafilotra no tena ifanaovana eto amin'ity andao ampiarina zany fa raha ohatra ka hoe io fomba taonydra raha io mandrava ny sotoavina rehetra eto Madagasikara mandeha mitarika atsika ho any anatin'ny fahalovana zay mantsy le corruption mitarika atsika andeha ho any anatin'ny fahalovana de manjary lasa miazakazaka ny olona rehetrarehetra tena nahery anina fa nenangalatra tena favo be ry anina fa tena tsy tratra izy lasa le mahay mangalatra no lasa mahay mangalatra zany lasa topoitsika eto amin'ity fiainan'ny firenena ty ohatrany mahafaly atsika ny mahay nefa tsy zany tadio fa reo le karazan'olona tompon'ny arena eto Madagasikara ny enipolisanjatony arena eto Madagasikara an'ireo olona hafa firazanana amintsika ireo afatanindrazana amintsika ireo ny tena marina kokoa ao anatin'ny 7 taona montsy izy de izy ny nazo an'izany arena zany satria nahoany mitamatama mivoaka malagasy mitamatama tena mitamatama tsisy azo anenjehanan'ireo olona reo fa izy nianatra n'le sotoavina malagasy very de nataony zay nahatonga azo tompomena be tao anatin'le fiarahamonina nataony fitaovana ho azy le fahendrena malagasy navadino fitaovam-piadiana hoentina miady amin'le fiarahamonina malagasy na tamin'ny vanim-potoana sasany nge Guy Maxime Ralaise eny hoe ka mivarotra samosa tena épicier tao tsara lalàny reo olona rehetrrehetra nalala olona anankiray ihany tsy himpinakapoka
tena mbola hitako ny tantarany nitsipona kapoka teny manodidina ny Tanjombato manodidina ny Karobato Andorany fotsiny fa maty ilay rangahy dia namela fananana goavana ary ataoko hoe mitana ny ekonomia anisan'ny mitana ny ekonomia malagasy eto Madagasikara. Vonina manga io vonina manga gasy io no angon'ny sasany amin'ireo olona ireo dia ampidirina any anaty conteneur dia ahondrana ny Maurice any La Réunion dia manga biolozika lasa semence le vonina manga eto Madagasikara zay tsy takatry ny saina eto Madagasikara mihitsy tsy takatry ny saintsika satria tsika zany variana ny esona teo anatrehany tsy misy manorotsika tsy misy mandeha miditra makany anatiny zany hoe fifaninanana masina ao anivon'ny fiarahamonina malagasy zany dia sahiranytsika amin'izany la fingotra flèche no midin'ireo olon'ireo amin'ny conteneur fingotra flèche fa velona lasa milliardaire izy eto amin'ity Madagasikara tsika ty mbola tinoizany ny mpandraraha maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zavatra kely no arentirenty eny an-tsena dia mandeha ny fidiram-bola ny indrenjato ka tsy misy mihitsy zany ny mesure raisin'ny fanjakana manoloana zany mesure raisin'ny fanjakana dia manome baiky fotsiny izy dia rehefa tsy tanteraka iny dia miembotra izy lasa izy manao tao foana hoe kinapisa indray zany zao no mampisambolany fa dia ny kinapisa koa raha manao tsy sazoka fa raha vao miditra amin'izany efa miditra moa izy fahotana mafaty eo ataon'ny kinapisa io zavatra tsy tokony ho raisiny mihitsy zany lafiny zany fa dia lasa kitotohatra an'izany ny fanaovana ny raha-mpanjakana eto Madagasikara dia tsy mahagaky tsika raha ohatra gisitra ohatran'io hoe dia tsy mahay mihitsy ny mpitondra rehetra hatramin'izay fa zao zay vao anao dia tsy misy statut an'le farimalagasy na publique na privé na semi publique manangana ny SPM indray anafatra vary dia lasa indray zany mandeha dia aiza nisy an'izany hoe ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana no amoahana capital ananganana société anankiray zay tsy fantatra na société d'état na société inona na inona tsisy milaza fa tokony ho lazaina zany raha ohatra ka tena hoe miditra ny anatin'ny mangarahary tsika eo amin'ny fomba fandrindrana ny fiainan'ny firenena nefa moa dia zany ny zava-misy eto amintsika eto zany Guy Maxime Ralaiseno ary manahirana be no miatrika nyzany zavatra zany dia zay no mahatonga ny mpanohitra mikororoka somo fa misy ny mpanohitra ndrenjato mikororoka n'izany rehetra zany tsikio dia izay indray no natolotra ho antsika tompokilasy tompokivavy amin'ity alina ity dia mametraka ny mandram-piona ho antsika isa tokantrano Vonson ndrenjato mametraka ny mandram-piona veloma tompoko